tena loza ity niseho ity satria lehilahy iray izay 17 taona be izao no nahiditra amponja satria voalaza fa nanolan-jaza tsy ampy taona ity rangahy antitra ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba ho no namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka fanolanan zaza indray no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto MT-FOP mpiasa mpanjakana 30 hanaraka fiofanana any Indiany nampafantarina ary nitsofiny rano teny amin'ny enam androhibe tamin'ny andro ny alakamisy 10 martsa 2024 ireo mpiasa mpanjakana izay 30 isa andiany fahatelo isitraka fiofanana iaraha National Center for Good Governance any Indiania sy ny enam izay atao amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 martsa 2024 ho avy izao nisolo tena andramatoa ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana i Florence Soatina Betleon sy ny talenta kabinetra ny ministera raha mahefarsoa lovaniaina nandritra izany rehetra izany. Dipoavra mena avy any Madagasikara indray be mpitady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no ny hatsarany nanokatra ny tompiotazana dipoavra mena tany ankadinondry sakay ny ministry ny varotra sy ny fanjifana haingo tiana Andriamadison tamin'ny andro ny 10 martsa 2024 tantsaha marobe mpamboly dipoavra mena niaraka tamin'ireo vokatra no nanotrina ny fitoam-panokafana. Nandritra izany nampiofana azy ireo ny teknisian'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana sy ny tetikasa pazilekaf hahafahana manatsara ny kalitao ny vokatra. Efa nahazo marika famantarana na label avy amin'ny OMP any Genève ny dipoavra mena ny bongolavo. Eo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena voalaza fa be mpitady ny dipoavra mena izay avy ao Madagasikara noho ny hatsarany mbola malalaka kosa ny tsena satria 30 taona monja ny vokatra raha toaka 5 taona ny tinady amin'izao ankehitriny izao velombolo noho izany ireo tantsaha izay mpamboly dipoavra mena amin'ny fanohana ny fitondram-panjakana sady niakatra koa ny vidiny vokatra amin'izao ankehitriny izao. Sehatry ny harenan-kibony tany indray nisy ny fionana teo amin'ny ministry ny harenan-kibony tany Karl Andriamparany ny mpiandraikidra Amerikana Stephanie Arnold tamin'ny andro ny alarobia 4 martsa 2024 ametraka fiaraha-miasa matanjaka amin'ny Madagasikara i Etazonia eo amin'ny sehatry ny harenan-kibony tany vonina hiara-iasa amin'ny firenena malagasy ireo mpampiasa vola Amerikana hizaratra ekefa amin'ny fomba fandraharahana ankasitrahan'ny Etazonia ny finiavan'ny gouvernemanta malagasy hiantoka fa hitondra tombotsoa ho an'ireo vondrom-piarahamonina eny fotony ireo fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny harenan-kibony tany no sady hanaja ny fenitra iraisam-pirenena manantena ny firoborobony ity sehatry ny harenan-kibony tany ity i Etazonia ho fanohanana ny fampandrosoana ara-toekarena ho an'ny tombotsoa ny firenena roa tonta hoy ny fanazavana hatrany. Politika indray nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny hôtel Pont d'Or tamin'ity herinandro ity ny fisian'ny antoko RPMU na Réveil Patriotique de Madagascar Uni na ny antoko fifahazan'ny tia-tanindrazana izay miray ao Madagasikara ao manomboka eto ny fifahazan'ny firenena hoy ny filoham-panorona ny antoko Andriamatoa Richard Rakotonirina tsy maintsy hisy fiovana goavana ho an'ny Madagasikara atsoatsy ho hiatrany ny votoantin'ny kabary izay ny fanimbiasan'ireo mpikambana izay nandray fitenenana tamin'izany nilaza ho tsy miandany amin'izaniza izy ireo amin'izao fotoana izao nijoro tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny andro ny 12 febroary 2024 ny antoko RPMU ary any Toamasina no misy ny fohibeny nilaza ny fahavonona ny hamongotra ny rafitra kolonialy izay efa nioropaka nandritra ny 80 taona mahery tao Madagasikara ity antoko ity amin'izao ankehitriny izao ene io moa zany fiforoana antoko politika amin'izao fotoana izao dia tahaka ny fiforoana ny fiangonana sekta ihany izay mitsirety seroa nefa dia tsy mahavaholana akory rehefa tonga eo amin'ny fitondrana rehefa aveo engane mba ho tena fiovana goavana tokoa no hoentin'ireo antoko politika zany fa tsy sanatria akory hanaraka ny diany taloha izay mbola tsy nahavaholana izay endriny voaka malagasy mandraky tiny androany. Raharaha toady sy alfara voalaza fa niakatra fitsarana raharaha momba ilay raharaha namoizana ainy toady sy alfara no niloza famovizana efa nisy fitoam-pitsarana mahakasika ity raharaha ity tamin'ny 10 desambra 2024 saingy tsy tonga niatrika ny fiantsoana azy teny amin'ny fitsarana ilay mpamily fiara nandona azy roa lahy ireo mialy ny 20 janoary 2024
teny Andraharo ka izao nihemitra tamin'ny andro ny 4 Martsa 2024 izao ity raha fitsarana ity. Ny fianakaviany Tadisy Alfara izay efa nanaitra ny fitondram-panjakana ankehitriny indrindra ny avy ao ministera fitsarana hijery akaiky izao ka hitsara ny raharaha amin'ny fahamarinana. Raha tsy hivina sazy miantona herin-taona an-tranomaizina ihany no azon'ilay mpamily araky ny didina avoaka ny fitsarana. Iray volana taoriany nitsangan'ny loza ka antony tsy nahafapo ireo fianakaviana tamin'izay didy izay nivoaka izay. Ary izay rehetra izay no antony nahatonga azy ireo nampiakatra indray ny raharaha tena nivony fitsarana amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika raharaha fanolanan Zaza izay nataon'ity lehilahy antitra izay 27 taona ity tamin'iny herinandro lasa iny. Lehilahy 27 taona no voasambotra ny polisy pirenena ao Menabe ny 17 febroary 2024 no ny fanolanana zazavavy 12 taona tao amin'ny fokotany Tanambao Morondava. Tratehaka tao an-trandro niaraka tamin'ilay zazavavy mihitsy ity lehilahy ity. Efa niaiky ny heloka vitany izy ary nahiditra ponja vojomaika taoriany ny akarany fampanoavana ny talata 3 Martsa 2024 lasa teo iny. Midika izany fa tsy ny tanora ihany ka io tsy mahay manaja tena io fa hatra amin'ny olona efa hanitra aza dia mbola tsy mahay manaja tena ihany ao anatin'izay tsy fafezana filana izay ka lasa mananao foana ka izao ny farany nanolana izao nefa tadidio fa ny manolana izany dia tena voararany lalàna ary mampigadra izany. Ianao izay lehilahy lehibe izay tokony hananatra indray no lasa manolana an'ireo ankizivavy kely izay mbola tsy ampy taona. Ianao izay tokony hatao dadabe no atao ray aman-dreny eo an-tanàna no tokony hanoro lalana azy ireny amin'ny zavatra tokony sy tokony ataony dia ianao indray izany no lasa pitaribato vilambava araky ny fitenenana izay ka tena mahamenatra ny trangan-javatra tahaka antony. Tadidio anefa fa misy ireo mpivarotena foana maneraky ny tanàna nahoana raha toa ka misy izay filana tsy voafehy izay nahoana ny tsy mikôty anireny mpivarotena ireny amin'ny sarany mora dia efa manjifa ianao izay dia afaka mifafinaretanao ao anatin'izany rehetra izany. Ka noho izay dia mila fingorona hatramin'ny fakana ihany koa ireo izay mpanolana na ihany koa ireo izay mikasa hanao an'izay asa fanolanana izay ary iray aman-dreny araha maso tsara foana ny zanaka indrindra ny zanaka vehivavy amin'izao fotoana izao fa tsy misy olona atokisana amin'ny zanaka vehivavy izany intsony satria tena niroborobe ity resaka fanolanana ity tato ato izay na dia efa nivoaka aza ireny didy izay manambara fa hoe izay tratra manolana dia tsy maintsy hanaovana an'izao karazana castration sy ny maro hafa izao izany hoe dawiliavina izany nefa toa mbola mihamitatra ihany ity resaka fanolanana ity mandraky teny androany. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.